azo ambara ho tsara mivokatra ho an'ny université asem nandritra iny symatsinina farany teo iny raha lasan'ny tovaviny asem mantsiny misy symatsinina dia tombon-daka lefitra ny tovilahin'ny asem rehefa laviny eska teo amin'ny lalao famaranana hita ho nitambesatra ny arerahana ary nisy mihitsy aza mpilalao tojo ratra kanefa nanony lalao an-trano ho ijery mpanazatra ny asem ny fahitana ny lalao angamba nafinaritra satria relitatsika reny miady ny baolina zay angamba ny fahitana ny lalao dia félicitation an'ny pages ny talesika angamba tsy tena hoe hita be satria hitanareo taminazy teo fa prolongation ny baolina fa somary misy détail kely zany tsy voaza filalao zay raha teo koa maro ny olona ny joueur lycée misy efa samyreny lalao reny angamba hitatsika fa somary manjinga hitatsika vodisevia sasa moa dia tena tsy ny lalao mihitsy somary teo koa anisan'ny lesika kely nay satria tsy afaka nanodina mpilalao be zay hitatsika angamba zay tsy dia tena hoe nanodina fa dia teo ihany no lalao nateo aza nefa izay faharesena teo amin'ny famaranana izay dia hiezaka ny hanao tsaratsara kokoa ny ekipa amin'ny manaraka ary anitsy ireo lesoka hita rehetra ho ny kapiteny lalao moa hita hoe ny lesika zany dia reraka izay tratran'le prolongation dia reraka ny ekipa tsy navitananao repli défensif tratran'ny contre-attaque bebe dia zay natonga lashke arina foana zany manarina foana miezaka koa mitaonao avy manametileko manao tsaratsara zava-dehibe fangatona fahalalana sy fakana maro-pahaizana fa mbola tsy lasa danjon'izay ko mifampitaizana satria nareo aminay dia zandry zanaka tezaina olombanina ho lasa lavitra amin'ny fiainana dia manana anjara toerana lehibe amin'izay ny fanatanjahantena satria hafa ihany zany tanora olombelona matanjaka arabatan'izany ho fanomezam-boninahitra ny ekipan'ny asem sy ny misy symatsinina izay avy amin'ny université asem dia noraisin'ireo mpiara-miasa sy staff ary ny tompony andraikitra avy amin'ny université asem tamin'ny fomba ofisialy avokoa ireo rehetra nitondra avo ny anaran'ny université eny na ireo izay nandresy tamin'ny taondasa azy araka ny fanazavandramatoa raha kotiniaina unitso directeur des études ny antony moa zany dia fahafantatsika fanandranjara tamin'ny lalao fifaninanana symatsinina basket tany miaraka tamin'ny symatsinina ny mpianatra université asem dia fitatsika fa tafakatra finaliste zareo dia iverinay fa zava-dehibe ny fandraisana amin'ny fomba ofisialy tanivony université asem tamin'ity androany ity zay ihany fa ireo rehetra izay nisehatra mitondra avo ny anaran'ny université asem hatramin'ny ireo championnat tamin'ny foot vehivavy zany tamin'ny heritaona ireo misy ministère ihany koa symatsinina dia nankasitrahana ary nisaorana satria nampiseho firahalahiana nampiseho ihany koa ny taratry ny fanabeazana teto anivon'ny université asem mba hahafahandreo mpianatra mampiseho ny fahaiza-manaony sy ny talentany dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy indray ireo kluba maro samihafa ao anatin'izany université izany toy ny fanao isa-taona ny club eto amin'ny université asem dia isa-taona dia misokatra ohatr'izao ho an'ny mpianatra rehetra izany hoe misy karazana vondrona be dehibe zany ato amin'ny université asem ahafahan'ny mpianatra mampiseho ny talentany izay ananany dia misy an'ireo karazana club be dehibe ato dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy izy tamin'ity an'ity izay ahafahan'ny mpianatra mampitombo hatrany ny fahaiza-manao any samirery moa zany dia izay ihany koa ny anton'ity etsika androany ity mahakasika ny fampianarana kosa dia misokatra indray ny fisoratana anarana ho an'ireo rehetra manana ny diplôma licence ka dia aka ny mari-pahaizana master 1 sy master 2 ho an'ny lalam-piofanana gestion droit communication relation internationale et diplomatie mahakasika ny rentrée ny master kosa dia entanay hatrany ianareo mpianatra rehetra
izay efa navita ny licence mba ho tonga ity amin'ny université ASM fa mbola misokatra ny fisoratana anarana na ho an'ny master 1 na ho an'ny master 2 zany izay vona zay manana ny diplôme licence mazava ho azy dia afaka misoratra anarana na ho an'ny gestion droit ny communication relations internationales diplomatie dia misokatra ny fisoratana anarana tongava ety amin'ny université ASM manaka vahiny. Isa-taona dia miezaka ny hitondra vokatra tsara hatrany ireo mpianatra na eo amin'ny fianarana sy fanabeazana na eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena mba ho reharehan'ny vondrom-pianabeazana ASM.